Ivavaka isika misaotra anao izay re Jesosy noho ity fotoana nomenao ity indray ahafahanay mandre ny teninao. Dia ataovy zava-dehibe aminay izany fandrenesanay izany teninao izany ka ataovy mitarika anay ho amin'ny fivavahana mandrakariva fa tsy tahaka ireo olona sasany izay mandray ny teninao kanefa tsy mibebaka an'izay. Voninahitra naronao zava-izany. Amen. Risiko lady malala ho aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fahafolo manaraka ny trinité izao dia voalahatra ho toriana amintsika ny tenin'Andriamanitra ary voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Matio. Matio toko faha 1:1-20 ka hatramin'ny 4:20. Matio toko faha 1:1-20 ka hatramin'ny 4:20. Toy izao no vavaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka an'inona no anoarako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka any an-tsena izay miantsona namana aminy hoe efa nitsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandia ianareo, efa nanao fifisaonana izahay nefa tsy nitetratra ianareo. Fa tonga jaona tsy hihinana isotro ka hoy ny olona, manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa ka hoy ny olona, indro olona fatra-pity hanina sy mpisotro divay sakaiza mpamorehatra sy mpanota fa ny fahendrena dia amarin'ny asany. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanana izay nanaovany akamirony ny asany lehibe izy satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina irenina. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany amin'ny an-danitra va hatrany an-danitra ianao? Hiedra hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia monahitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny amin'ny Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Amen. Isika akabeazantsika ireo zao dia manana fiangonana avokoa. Tsy tapaka pastora isaka ny alahady. Misy pastora foana zao ny amin'ny akabeazantsika ireo isaka ny alahady. Kanefa izao ny akabeazantsika ireo dia mandeha ara-pahazarana fotsiny. Na tsy ny am-piangonana hafa na amin'ny sekoly alahady misy manana mpampianatra tsy tapaka isika ao. Fa dia ara-pahazarany ny akabeazantsika matetika ao dia fihetsikitsika andavanandro dia tahaka tsy ireny mpianatra sekoly alahady ireny. Misy nefa indray namantsika any ambanivohitra any. Indray mandeha isam-bolana izy mba misy pastora tonga ao aminy. Ary ny mpampianatra sekoly alahady ao aminazy dia roa na telo ihany dia mitambatra ny kilasy maromaro. Saingy izao ireny mpianatra ireny dia tena mandray ny tenin'Andriamanitra. Raha misy ohatra hoe isan-telo volana ohatra mandeha dia mandeha tongotra amina kilometatra maro izy ireny. Fa isika indraindray na dia akaiky elo aza dia tsy mandeha fa hontsika ihany no mivavaka. Dia tahaka an'izany no lazain'i Jesosy eto. Misy tanàna maro izay nanaova fahagagana, tena mahita maso ny fahagagana ataon'i Jesosy saingy izao tsy mibebaka, tsy mandray an'i Jesosy izy ireo. Isan'izany Betsaida izay tanàna misy andry Filipo, ry Petera, ry apôstôly marobe ireo, fa dia tsy mandray an'i Jesosy. Ty Korazina ity koa dia tsy dia voalaza eto ihany izy voalaza tamin'ny Baiboly, fa izay mihitsy mahatonga anazy tsy dia fantatr'olona satria nahoana nanaovan'i Jesosy fahagagana maro kanefa tsy nandrainy azy. Isan'izany koa Kapernaoma. Kanefa hoy izy Jesosy raha mba tany Tiro sy Sidona izay tanàna jentilisa, raha mba tany nanaovana ny fahagagana marobe, raha tany mba nanaovana fitoriana filazantsara dia nandray an'i Jesosy izy ireo. Be dia be nefa nibebaka ohatr'izay raha ohatra tany nanaovana ny fahagagana nataon'i Jesosy. Tahaka an'izay koa Sodoma sy Gomora izay tena feno fahotana. Misy ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy, vavy sy ny vavy. Fa raha tany nisy fitoriana filazantsara sy ny nisehoan'i Jesosy tamin'izany fotoan'izany tafahagagana marobe dia maro ny olona nibebaka. Ry sekoly alahady malala, isika rehefa ilay hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ilay mihaino ara-pahazarana fotsiny ve sa ilay tena mibebaka. Mbola misy fotoana ibebahana isika izao dia mahaiza mandray, mahaiza manararaotra izany fotoana izany. Ny fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fany masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Jesosy io, misaotra anao izay efa mbola nahazo ity fotoana ity indray, ahafahanay mandre ny teninao, ahafahanay mandiny tena sy mibebaka aminao. Ataovy manana izany fiainana fivavahana izany mandrakariva izahay.
voninahitry ny arona zavaka zany. Amen. Laissons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné, afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Ce moment nous est également précieux, parce que ta parole nous fait penser aux péchés que nous commettons, et nous fait penser à te demander pardon à cause de la gravité de nos péchés. Aide-nous toujours à penser à nous repentir de nos péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce 10e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous est donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 16 au verset 24. Matthieu chapitre 11, verset 16 au verset 24. Verset 16 au verset 24, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur des places publiques dont les uns crient aux autres. Nous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas de vin, et on dit, il est possédé des esprits mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et on dit, voyez cet homme qui ne pense pas qu'à manger, qu'à boire du vin, qui est un ami des collecteurs d'impôts et des autres gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de comportement. Il dit, malheur à toi Corazine, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis de chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient revêtu des étoffes grossières et seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de comportement. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts, car si les miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, cette ville y existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Sodome que pour toi. Amen. Certains d'entre nous ont toujours un pasteur pour faire la prédication chaque dimanche. Certains d'entre nous également, surtout dans les villes, ont des enseignants de l'école du dimanche chaque dimanche. Mais, dans des endroits très retirés dans la campagne, ils n'ont la visite de leur pasteur que une fois par mois. Ils n'ont que 2 ou 3 enseignants de l'école du dimanche qui enseignent plusieurs classes. Et pourtant, ce qui est étonnant, pour nous qui sommes en ville, en général, on n'y va que par habitude. Ça ne nous fait ni chaud ni froid qu'il y a un pasteur tous les dimanches ou pas. On y va, on écoute la prédication, on fait l'offrande et pop, on s'en va. Par simple habitude. Notre vie est banale, quelconque, comme tout le monde,
rien ne nous montre qu'on est des membres de l'école du dimanche. Et pourtant, les enfants de l'école du dimanche, des endroits retirés comme je viens de le dire, sont vraiment contents lorsque les pasteurs viennent chez eux. Sont vraiment contents quand ils ont de nouveaux enseignants de l'école du dimanche. Et eux, lorsque par exemple il y a des activités, comme par exemple aller dans les réunions religieuses dans le district ou dans les synodes, ils sont très contents. Et ils font des kilomètres et des kilomètres à pied. Alors que nous, quelquefois, pour des villes qui sont pourtant toutes proches, dont on peut aller en bus, en voiture, on n'y va pas. C'est justement ce que Jésus reproche à plusieurs villes ici. Il y a des villes où il y a accompli des miracles. Par exemple, Bethsaïda, une ville où vient Philippe et les autres apôtres, Pierre et tout ça. Et pourtant, dans ces villes-là, ils ne sont même pas repentis de leurs péchés. Ils ont refusé de prendre Jésus. Il en est de même pour Chorazine, qui est une ville qui n'est pas populaire, justement parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jésus en eux. Et pourtant, Jésus en fait des miracles dans cette ville-là. Capernaum, des villes où Jésus a fait des miracles, et pourtant ils ont refusé de prendre Jésus en eux. Si pourtant Jésus avait prédit l'évangile, avait donné l'évangile et avait fait des miracles dans Tyr et à Sidon, qui est une ville païenne, ils auraient reçu Jésus en eux et ils se seraient repentis de leurs péchés. De même pour Sodome, qui est une très mauvaise ville, avec des homosexuels, hommes qui se marient avec des hommes, femmes qui se marient avec des femmes. Pourtant, si en ce temps-là, si Jésus était arrivé là, avait donné l'évangile et avait accompli des miracles, ils auraient reçu Dieu. Ne profitons bien du moment où nous recevons la parole de Dieu en nous. Profitons du moment où nous avons beaucoup de privilèges en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous devons recevoir Dieu en nous grâce à sa parole. Que la grâce et l'amour que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Faites que nous ne soyons pas habitués à ce genre de prédication, mais que nous te recevions dans notre cœur. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Azaikiu aminareu marina ia marina tukua Sai minuai ia satau kuno taunikiu aranau asalibe nuizani azaizi satisau makanya Azaikiu aminareu marina ia marina tukua Sai minuai ia satau kuno taunikiu aranau asalibe nuizani azaizi satisau makanya Zananirai ewamini zanaka Ramakata kasavacha amikiuam nanaraku yanareu te atokizani Ramakata kasavacha amikiuam nanaraku yanareu te atokizani
Tsy sembandraona ny fiainanao, tsy maintsy tojo zavona ny lalanao. Raha mbola miaina eto amin'izao tontolo izao, trotraka ny fo mitanondrika ny mangataky isan'andro ianao mandoalika, mibanjina ny lanitra maharitra, kanefa toa tsy misy valiny ny vavaka, malokendrika riratsaina valaka, velopantanina hoe mbola misy fanantenana be, mbola misy fanantenana fe. Mamadini funa waliu Jesusi tupuna, miteni amina wizi simana dimana, liula no rechane efaye wakanani, ifitalaina na efaye nuni, manumbuka iza siwileri tsunyana, kaewanina na umajakariba, Jesus kitsimanda, mamadini funa wali, Jesus kitupuna, miteni amina wizi, simanda dimana, liula no rechane, efaye wakanani, ifitalaina na, Jesus kitsimanda, matukia, matukia, matukia.
tantarany olona fampianan'izao siana Dinambako andao Dawiaraka isi Ifanaitanana Adea sandaza ilay Kristi manafanana ikambana Jesusi Kristi sakambino aza avela andefa fikino iasisana di satana venu tiluni lalana umana Ivavakanya masachatu Unto the sofa is an piano, and a piano fatimada. Dinambako Andao Dawiaraka isi Ifanaitanana Adea sandaza ilay Kristi manafanana ikambana ilay lalana
fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra meno azy fa hanana fiainana mandrakizay Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 170 teboka MHz izany.